Miarabatsika mpanaraka namana mpanaraka ato amin'ny tambazotra tserasera Facebook ny tenako eto dia manohy ny resadresaka zay nifanaovantsika tamin'omaly dia makasika ny resaka vary 50 conteneurs zay vary efa simba zay araky ny vaovao zay niely nomaly nisy tamin'ny gazety tsotra misy amreo mpanaraka reo influenceur maro isan-karazany zany zay nanambara fa nisy ny finiavana hanodika ny vary io ho vidindray mandria any amin'ny tsena zany hoe diovina io vary io dia rehefa aveo misy ny anaparitaka azy zany amin'ny tsena be dia be ny fanazavana zany zay niely nomaly nanamafy an'izay hoe diovina zay moa no hitatsika ny antony dia mazava tsara misy ny fandiovana ary nisy ny machine zay nanadio dia rehefa aveo hitatsika ny soratra zay mipetraka amin'ireny gony reny zay vitadio zany hoe vary tsara eo ny resaka zany ny tanjona zany anaovantsika an'izao vidéo zay ataontsika izao dia mba hisiany mangarahara zany hoe aiza no misy mangarahara amin'ity resaka vary 50 conteneurs ity raha ny vaovao zay navoakany Cool TV zany aty Mahajanga dia nanamafy an'izay fa hoe misy finiavana hanadio indray ny vary io zay amidy rehefa aveo eto tsy resaka business na resaka fitiavana hanely vaovao fotsiny fa tena miankina amin'ny fahasalamam-bahoaka miankina amin'ny aim-bahoaka zany zavatra efa simba lo périmé tsy azo hoanina intsony tsy azo ampiasaina amin'ny sakafo zay zany tokony ho izy ka zay zany mahasarotiny anay eto ary zay koa zany mahatonga anay mitaky ny mangarahara mahakasika an'io resaka vary io tsy vitany fanazavana tsotsotra zay nataon'ny tompon'andraikitra nandroany fotsiny hoe nanazava reo fa hoe hatao provande izy io morangeny ampitenenana amiteny atao provande izy io dia vita zay matoa le vaovao efa niely hoe misy finiavana hanadio an'io vary io ary amerina azy an-tsena indray mandeha zany hoe avidy amin'ny vidiny mirary zany mipetraka fanadihadiana fotsiny ny anay eto mety ho diso amin'le fanadihadiana atao koa dia anjarantsika mijery azy fa maninona no tsy nampiseho taratasy ireo tompon'andraikitra fa hoe avadika ho provande ity vary ity ary raha avadika provande io vary io moa ve mbola tompony lay nanafatra azy no mbola tompony io vary io sa efa nisy lavanty tao sa efa tokony hodorana izy io dia lasa nanjary nivadika business izao be dia be zavatra flou na manjavozavo zany manodidina an'io raha io ka eto tsy gisany olona rehetrarehetra raha ohatra ka tena fa lany daty io aseho ile taratasy hoe lany daty izy io raha ohatra ka atao la provande izy io dia asehonareo le taratasy hoe tiany taratasy manamarina avy any amin'ny ministère tompon'andraikitra fa hoe avadika provande izy io raha tokony hodorana io tokony asehonareo ny taratasy manamarina fa hoe tokony hodorana io entana io ary tsy azo ampiasaina intsony fa tsy vitany fanazavana mbava io fa miankina amin'ny fahasalamam-bahoaka miankina amin'ny ainy mpiray-tanindrazana zay ny mahasarotiny anay eto satria lasa zatra tsika zany atao zary fanao rehefa misy zavatra mitranga zany dia mangina ny rehetrarehetra dia rehefa aveo mamoaka version zay mampome ho iaho satria tsisy olona resy lahatra mihitsy ny eto fa io vary io dia atao provande raha atao provande io araky n'le fanontaniana zay napetrako teo hoe iza ny tompony ary tompony ve nivarotra an'io vary io raha nivarotra an'io vary io iza ny nandray azy dia raha atao provande io aniza io dia ireo camion tratra atao reo zany aniza ary ireo olona dimy zay lazainy mpitandro filaminana zay niboaka an-gazety ihany koa iza ireo olona dimy reo dia inona ny andraikitra andreo nefa raha atao provande io tokony tsy najanona ny asa zay nataondreo fa tokony nitoy ary tsy tokony nisy olona voasambotra raha ohatra ka misy taratasy manamarina fa hoe atao provande marina izy io fa zay moa zany koropaka ny rehetrarehetra zany dia hoe aleo alamina ty raha ity dia mipetraka amin'izay eo dia nefa ny saina zany salama
tsy manaiky hoe vary atao provandy izy io. Vary efa simba izy io dia atao provandy zay. Ka zay moa zany zavatra mampirorosaina ny vahoaka satria ny rehetrarehetra hatreto dia manana ahiahy. Ary hitantsika regny gony zay niseho tamin'ny vidéo reny misy ny gony mbola tsara, misy ny tena fa maloto. Dia zay zany no mahatonga ny olona miahiahy hoe sao de lahy efa miparitaka any amin'ny fiarahamonina izy io, na efa lasa izy io. Be dia be ny tsaho ka tokony hanamarina an'izany ianareo miaraka amin'ny pièce justificatif manambara fa hoe zao ny tena fandehan'io vary io. Raha fanjakana zany no mametraka an'izay dia tokony halala koa ny pretendrazana satria efa miteraka savorovoro io raha io amin'izao fotoana izao. Marana koa azy nisy ihany koa zany ny olona koa moa zany nandefa hafatra koa be dia be moa zany voaraiko daholo ny hafatra anareo. Fa zavatra ohatran'izao dia ilayntsika atao fianatra. Zao zavatra ohatran'izao atao lesona mba tsy hiverimberina eto amin'ny tanindrazantsika. Be dia be ny sinema nandalo tamin'ny 5 taona lasa zay. Eo ty fidanitra mahavoa fe, eo ny volamena mivadika vy, dia eo zao zavatra vola very sy ny sisa dia rehefa avy eo lazaina mitohy ny fanadihadiana dia maty anjambany any. Fa zao resaka tena miakina amin'ny aim-bahoaka ary sarotiny zay amin'izao. Sarotiny zahay satria rehefa miparitaka eo miteraka aretina ary mety hahafaty mihitsiny. Ka izay no mahatonga anay be dia be moa ny olona hoe miteny hoe io ange raha provandy ane mbola non rehefa vary rehefa simba ohatran'io dia atao mety atao zezika, mety atao provandy ho any amin'ny biby dia mety atao sakafo ny biby, fa tsy mety diovina io hoe diovina dia ho andeha hoanin'ny olombelona indray mandeha. Zay zavatra zay tsy mety. Ka zay zany amin'ny fanontaniana zay napetrako teo hoan'ny manan-tsaina mahafantatra tsara fa hoe misy zavatra tsy mikoly ao. Samy mpanao gazety eto an-toerana ihany dia samby hafa ny version ndreo. Ny any kilany milaza fa hoe misy finiavana anodina an'io vary io, anadio an'io vary io dia rehefa avy eo mipody averina amidy any an-tsena. Ny eto koa nandroany zany farany teo nilaza fa hoe avadika provandy izy io. Ohatran'izay moa zany zay mahatonga anay hoe avoinareo ny mangarahara amin'io ho an'ny tompon'andraikitra, asehonareo ny taratasy manamarina an'io mba hampilamin-tsaina anay. Zahay koa zany mba tsindrin-dona ihany hoe ahoana fandehan'io so dia mba fa nahazo an'io vary io ihany ary na misy fianakaviana koa mety nahazo satria ny vary stock tampon ny fomba fanaovandreo azy mety afangaro amin'ny vary vao. Vary tena vary normal rehefa mifangaro tsy fantatra io. Zany ny fomba fiady misy jiaby zany eto amin'ny fiarahamonina zay misy atsika ka mba tsy hinana ny malagasy pretendrazana mitovy nationalité amin'ny tena dia sarotiny ny tena satria zavatra ohatran'izao dia rehefa tsy sarotiny amin'izao tsika angambany tsisy zavatra intsony zany no tokony hasarotiny atsika amin'ny fiainantsika. Mahita zavatra fa tsy mety flagrant ohatran'io dia tadiavina anaovana lalao dia tadiavina hoe atao zay fomba anadinona an'iny atao zay fomba hitondrana fanazavana na dia fa lainga mba sitrany ahay misy fanazavana miainga eo. Fa zao zany contradictoire be mihitsy ny zavatra miseho ao hato misy ny hainao manjery misy ny mpanao gazety misy ny station sasany tena milaza fa hoe vary ninina diovina izy io dia paritaka any an-tsena dia teo moa nanamarina fa hoe atao inona moa ty provandy nefa misy ny feo ihany koa mandeha ihany koa mandeha ihany fa hoe vary tokony dorana izy io dia nampidirina tsokosoko nampidirina mangingina any amin'ny toerana lehibe anankiray dia ao zany nanaovana an'izay transaction rehetrarehetra mahakasika an'izay resaka famotsiam-bary zay. Zay moa zany no teny avy aty aminay mbola mangataka zahay mamerina amin'ny tompon'andraikitra na ny ministera mihitsiny hitondra fanazavana amin'ny ty raha ity fa resaka fanapoizina izy ity izay moa nolazaiko to tena nampiasa tena hoe teny mavesatra mihitsy hoe famisaviana ny pretendrazana zavatra tahaka izao. Tsy azo eritreretina izany amin'ny tany mandroso raha nisy zavatra ohatran'izao tamin'ny tany mandroso efa tsy nisy tompon'andraikitra tsy voasaringotra na voasambotra mahakasika an'ity raha ity. Aiza moa ny olona ho fay rehefa manao zavatra tsy mety zany rehefa namanamana akama zany dia hitadiavana fomba rehetra anadiovana an'iny. Tsy mety zany lasa manome lesona ratsy ny tompon'andraikitra zany. Rehefa misy zavatra hita fa tsy mety dia ampiarina ny lalàna. Rehefa miantra ny lalàna ny olona tsirairay zany mba mahay matahotra. Rehefa matahotra tsika iza moa no mahazo tombony amin'izany fanjakana ihany ange no mahazo tombony amin'izany. Rehefa misy zany zavatra kolokolo ohatran'io dia zay ny afarany la vola tokony hiditra any amin'ny kitapo-mbola-panjakana
miditra any am-posony tsirairay. Zay zany zavatra tsy tokony ahisy raha firenena vonona hitraka, vonona hitondra fanovana ny mpitondra, dia tokony ho sarotiny indrindra amin'ireo tompon'andraikitra zay miadaladala, ireo tompon'andraikitra zatra manao lalandririnina, zay zatra manao tsy maty manonta, tsy mety tratra ny lalàna na koa mipetraka ambony ny lalàna. Zany zavatra rehetrarehetra zany hita manerana Madagasikara, indrindra fa eto aminay be dia be ny mpitondra manana raharaha amin'ny fitsarana nefa tsy tonga manatrika antso zay ataon'ny fitsarana. Misy an'izany afaka manamarina zany ny tompon'andraikitra tsirairay fa zany zavatra ohatran'izany tsy mety. Rehefa iza manao zavatra tsy mety mety gadraina, fa rehefa iza ny manao zavatra tsy mety tsisy zavatra mahazo azy, azo ifampiresahana, azo amboarimboarina, azo ataony manao intervention eny na dia zavatra hita fa flagrant zany. Zavatra ohatran'izay zany mahatonga anay sarotiny foana hoe firenena vanona tompoko dia firenena manara-dalàna, manaja ny lalàna misy eo. Ny tompon'andraikitra tokony mahatsapa an'izay, rehefa tsy mety ny nataonao dia manetretena ianao. Ohatran'izay moa zany zavatra fahita any ivelan'i Madagasikara, mahalala an'izany ireo mpitondra antsika ireo satria ny ankamaroan'ireo ankabetsahana izy ireo dia efa nipetraka any ivelan'i Madagasikara, mahalala tsara ahoana ny fipetraky ny resaka fanaran-dalàna izany. Na zavatra farankely aza na tsy fametranao ceinture fotsiny amin'ny fiaranao zao dia efa mahazahoanao lamandy, azahoanao sazy satria miankina manaina zay rehefa misy ny loza mandalo. Tiako ambara zany tsy maintsy fanaran-dalàna ihany no ahafahantsika manarina ny tandazantsika ity. Fa raha zavatra ohatran'izao zany velantsika mandehandeha dia samy vita dia mino aho fa tsy arina mihitsy ty firenenantsika ty na afaka rivotaona satria ny olona rehefa mitondra zany meritreritra izy dia tsy azony aloka, tsy azony lalàna ataony manenjika azy ary vitany ny miala ireo zavatra fiampangana rehetrarehetra zay mety hahazo azy. Zay moa zany ohatra raitsiko fotsiny fa samiantsika zany miteny zavatra ohatran'io, mitaky zavatra ohatran'io fa miankina amin'io, miankina bebe kokoa amin'ny mpitondrantsika zany ny fanovana zay mety andrandraitsika amin'ny firenentsika fa tsy tonga ho azy io. So dia meritreritra anareo firenena mandroso reo zany dia firenena miaina ao anatin'ny gaboraraka, miaina ao anatin'ny fanaran-dalàna. Ny olom-pirenena tsirairay dia matahotra ny lalàna, matahotra ny fitsarana, zany hoe ambany ny lalàna ny rehetra. Ka zay moa zany ny afatra petraka eto mitaky mangarahara zay amin'io resaka vary 50 conteneurs io. Avoinareo ny vaovao marina ary avoinareo ireo preuve rehetrarehetra ampelantananareo tompon'andraikitra mahakasika azy io mba tsy hisiany. Io tsy vitany teny tsy miparitaka any, ahoana no ahafahanareo milaza fa hoe tsy miparitaka any io, mbola tsy nisy. Sarotra milaza an'izany satria tsy zavatra kely zany 50 conteneurs zany fa zavatra maro ary mandeha aman-taon'ny maro zany. Tsy vitan'olona ny fehan'izany, tsy fantatra ahoana fipetraka an'izay fa zay zavatra hita tao misy ny gony zay hitatsika tamin'ireny sary reny hoe vary tsara ny soratra eo, tsisy hoe vary stonk tampon na koa vary zay atao provandy fa misoratra amin'le gony hoe vary tsara. Ary gony zay hitatsika teo gony zay mbola azo jerena fa tsy le tena potika zany. Zay moa zany le izy fa somary lavalava zay fanazavana teo zay ohatsika rehetra misaotra ihany avoinareo ny hevitra anareo samby miady hevitra eo tsika dia ho hita eo hoe ahoana ny fipetraka an'izay ka dia makasitraka amintsika rehetrarehetra.